Iza Wilson fotoan'izao iverenana Andriamanitra dahoary tsy masaitsaina fa hoavany tompoe ka te sondritory aminao adinonao tanteraka ny fandahinao hoavisy asady hoanao izay varina amin'izao tontolo izao ka te mitsangana fa fotoana izao isy miandry anao dia mbola manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra isaorana ny tompo mbola nomeny an'izao fotoana tombonandro vaovao izao indray sika meny fitiavany meny famindram-poa akasitraka ny rahavavy litera koa zay nanome hatiany anjara safanim-poana ampitany hafatra moa no anjara safanim-poana zay atao eto anatrehanareo isaorana ny tompony zavatra rehetra ka alohany ampitana ny hafatra dia ndelo sika hivavaka ho ny tenin'Andriamanitra tena ho ny fanahiny no ampiteny fa tsy ny fahitrako na ny fahalalako no tanterahako eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hitondrako ny vavaka eto ray masino mbola misaotranao indray zay rahambola nomeno n'izao tombonandro vaovao izao misaotranao fa noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao no mbola mahatafajorana eto menao hery menao fahasalamana mbola afaka miray fomba ray saina manao an'izao farandaharana izao isaorananao zavatra rehetra misaotranao koa amin'ny didy aman-draikitra zay ampitondranao ahety sy amin'ny fahitrako na ny fahalalako ny joroko eto anatanteraka ny sitraponao mifona amin'ny foko manontolo amin'ny sy fahatanterahako rehetra no fomandraha tompo manany fahalemeko manany fahadisoako mifona ho ny tena lokany vava ny fisaina ny fijery ny famindra ny toepo ny fitafika ifona ny eto anatrehanao mamindrafo aminay miamiko ary mamelany heloko apetraka ampelantananao zao fotoana zao ka mangataka ny taritarany fanahy masinao sy ny fahafenonao indray raha apita ny hafatra eto soro ny lelako toy ny rehefa mahay apitany anao araka ny sitraponao sokafo ny fomampanany tsiraray avy handray ny teny handray ny hafatra zay rehetra ifampisarahana eto dia ho voninahitry ny anaranao makasitraka tompo aleloia amen amen araka ny voalaza teo moa hoe zany voatendry apita ny hafatra eto anatresika tsiraray avy araka ny lohahevitra ny tivolanyity moa dia fiverenana zay no temana hoe lohahevitra hitondrana ny vasim-panahy zay ampitana amintsika eto agnatin'ireo fiverenana zay nefa dia tsara ho fantatra sika hoe ina moa ny atao fiverenana zany hoe tian'Andriamanitra hiverina aminy ny olona manerana an'izao tontolo izao ity na gnao efa mahalala ny sitrapon'Andriamanitra na gnao mbola tsy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra dia tiany hiverina aminy sika rehetra hanaja azy ho tia azy hakato azy ary hino azy ary hainy ny feony zay le zavatra takian'Andriamanitra amintsika amin'izay hoe fiverenana izay ka andeha ary sika ezery ny tenin'Andriamanitra isotoana sika n'izay lefina zay sy ny hafatra ampitaina eto ato amin'ny Isaia mpaminany toko fahatelopolo dia ny andiny fahatelo-ambinifolo mitondrantsika hafatra fohy vakina ny tena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa izao no lazain'i Jehovah Tompo dia Jehova ny ray masiny Israely amin'ny fiverenana sy fisaharana no hamonjenanareo amin'ny fahanginana sy fahatokiana no hisaina ny herinareo nefa tsy nety ianareo amena zay ten'izay nitondrana vasim-panahy fovoasika araka ny voalaza ny Isaia mpaminany zay nampitondran'i Jehova ampitaina amin'reto zanak'Israely reto araka ny voalazany teny dia hitasika fa nanarina reto zanak'Israely reto satria nalaina tany amin'ny tany fandevozana izy nalaina tany Ezipta hiverina amin'ny Jehova hanompo azy agnatin'izay koa nefa dia tian'Andriamanitra manoka tegna midioa miala amin'ny fahalotoana amin'ny faharatsiana ny olona zay nalainy hiverina hanompo azy rehefa nalaina tany Ezipta reto zanak'Israely reto dia ilainy ny fanokoana tegna satria natoka reto amin'ny trano lay amin'ny trano fionana amin'ny tabernakely mba hanao an'izany asa fanompoana zany dia anarina ampitondraina ny Isaia mpaminany le teny le hafatra ampitaina amin'reto zanak'Israely reto mba haninona izy mba hanoka tegna mba hanamasy tegna mba hiala amin'ny faharatsiana mba hiala amin'ny fahalotoana
mba hanam-pinoana, mba hanafahatokina an Jehova, satria tambany tagna maherin Jehova no nangalana azy tagnaty lavaka tagnatin'ny fotaka mandrevo teo an-tagnan'ny fahavalony dia Farao sy ny vahoaka teo aminy. Dia ilain'Andriamanitra hiverina aminy fony reto zanak'Israely reto, ary ilainy koa hino azy, hatoky azy mba hihainy feony. Zay no nanampitana ny hafatra amin'izay ampaminany izay ampitana amin'reto zanak'Israely reto. Izaho ianao anefa ilay zanak'Israely ampitaina ny hafatra, ary izaho ianao koa no mampita ny hafatra ao amin'ny tsirairay, satria nomendrana ny lahatokana mba tsy hisy ho very zay rehetra mino azy fa hanany fiainana mandrakizay. Reto zanak'Israely reto dia mbola tambany lalàna, fa izaho ianao ankehitriny ambany fahasoavana dia tamin'ny nagnavoran'i Jesosy Kristy an'izao tontolo izao nagnirahandrana ny lahatokana mba tsy hisy ho very zay rehetra mino azy fa hanany fiainana mandrakizay. Dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy koa nefa no namonjenantsika, nagnavorantsika. Dia tiany Jesosy Kristy koa sika mba hiova, hiala tagnatin'ny faharatsiana, agnatin'ny fahalotoana, hanaja azy, hatoky azy, hino azy, ary hatahotra azy, andeha amin'ny fahatokiana, amin'ny fanajana, amin'ny fanetretena. Zany nefa ny zavatra takinina ny tompo amintsika tsirairay avy. Ina nefa ny zavatra mitranga sy hita amin'ny fiainan'ny tsirairay, fa ny olona tsisy manompo an'Andriamanitra, tsisy manompo an'i Jehova na an'i Jesosy Kristy, fa manompo andriamanikafa, manompo amin'ny sampy, manompo amin'ny fahatakarana, zany hoe mandeha tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, mampirafy azy amin'ny zavatra izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, mitoky amin'ny volany, mitoky amin'ny anagnany, mitoky amin'ny fahaizany sy amin'ny fahatakarany. Ka izay ilay zavatra tsy tian'Andriamanitra, fa tiany ny iraiki-tapisaka amin'ny olona rehetra, satria raha ray izy dia aiza izay hazany. Tiantsika mba mandondona azy, mba mifona mibebaka eo anatrehany, mba miala amin'ny faharatsitsika, mba mahasapa ny fahadisoantsika hoe disosika amin'ny tombonandro omeny antsika, dia mba mahalala mibebaka mifona isan'andro, isa-minitra, isa-segondra, mba milaza ny faharatsiantsika, miaiky ny fahadisoantsika, manery tena ambany fahefan'ny tompo, manaja azy amin'ny maha hoe ray nanavitra an'izao tontolo izao. Zay nefa ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika, dia hiraiki-tapisaka aminy mba hiverina aminy. Nefa tsy izany nefa ny zavatra misy amintsika, fa ataontsika tsinontsinona izy, tsy ankatoavintsika izy, na nefa mahalala ny sitrapony ary dia mbola tsy manam-pinoana, mbola misingevaheva ny ara-panahy, mbola misalasala, mbola tsy manafahatokiana. Dia zay zavatra zay zany no agnanaratsika ny teny eto, ampitaina amintsika ny hafatra, hamerina, hanao fanoloran-tegna vaovao, hagnavao ny ara-panahysika, hagnavao ny fomba fisainantsika, ny fomba fijerintsika, mba hiraiki-tapisaka bebe kokoa amin'Andriamanitra amin'izay sitrapondre, mba halala ny fanjakany. Indrindra moa fa ho anao zay tena mbola tsy mahalala, dia midira amin'ny vavahady hety, midira atao amin'ny tompo, halala bebe koa ny sitrapon'Andriamanitra, satria ina moa no azontsika amin'izao tontolo izao ity, raha tsika hiatehitra amin'ny volantsika, amin'ny fanagnantsika, amin'ny fahatakarantsika, amin'ny fisainantsika, ina no zavatra ho azontsika amin'izao tontolo izao ity, raha hijery ny mahasoa ny fiainantsika androany fa tsy hijery ny mahasoa ny fiainantsika rahapiso. Ka saho aloha ny fanjakako sy ny fahamarinana dia hanampy anareo ny zavatra rehetra, ka mila mikasaka an'izany fanjakana sy ny fahamarinana izany sika, aza mihevitra ny saha ny hasoantsika aty ambony tany, fa ka saho ny hasoantsika agny amin'ny fiainana mandrakizay, satria tsy mbola tia fiainana amin'izao tontolo izao ity no fiainantsika, fa mbola misy ilay fahafatesana faharoa, ilay fiainana faharoa, agny misy ny fiadanana, agny tsy mba hisy ny safisia, tsy hisy ny fialonana, tsy misy ny fandrafiana, fa agny olom-boafidy no miakatra agny, zany hoe olo agnatin'ny fahamarinana sy agnatin'ny fahendrena no miditra agny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Adika indray fiadanana, fahazavana ary faharetana no agny, zany hoe tsisy zavatra handalo ambany masosika tahaka ny aty amin'izao tontolo izao tsony, fa zany fiainana mandrakizay zany dia fiadanana. Ka zay no tian'Andriamanitra hiverena sika aminy, mba hatakatra ny sitrapony, mba halala ny sitrapony, ary mba hatahotra azy sika, hanaja azy amin'ny maha hoe raisika izy, dia mba hazaisika amin'ny alalan'inona izy, hazaisika amin'ny alalan'ny fisaorana aloha voalohany indrindra, nameny tombonandro sika dia mba mahalala misaotra azy. Avy eo sika dia mba mifona, mibebaka, mba meky fahadisoa, satria sika no foaman-drà, manana ny fahalementsika, manana ny fahadisoantsika. Tsy maintsy manota foana ny zanak'olombelo, fa tsisy olombelona tsy hanota zany, satria efa voalaza agnatin'ny teny soratra masina fa tsisy olona marina eto na dia indray aza.
Zany hoe fatan'ny tompo mihitsy zany faharatsitsika zany, fatan'ny tompo mihitsy zany fahalemesika zany, nefa sika sy haringana fa mbola anariny, mbola dondominy varavaratsika, mbola irahany mpanompo ny hampitany hafatra mba tsy haharinga sika agnatin'ny afoagna, fa mbola tiany hiverina aminy sika mba hihiditra amin'izany fanjakan'ny lanitra zany. Zany hoe tian'Andriamanitra ange sika olombelo fa sika olombelo no manao tsinotsinon'azy. Fa Andriamanitra dia malahelo ny toetrasika ary malahelo ny hahavery asika agny amin'ny afoagna. Fa izazo ianao nefa dia tsy mba mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra sika hoe ahoana zany lanja ny fitiavan'Andriamanitra sika zany. Ampitoviany foana ny lanja sika, na tia azy sika na tsy tia azy sika, ameny ny tombon'andro foana sika, ameny masoandro, ameny rivotra madio iaina sika, mbola hiveloma sika amin'izao tontolo izao ty, mbola anaovasika ny asa sika, mbola anaovasika ny fiveloma sika. Nefa sika tsy mba mahalala misaotra azy, tsy mba mahalala manompo azy, tsy mba mahalala mifona mibebaka ny fahadisoasika, fa mandeha amin'ny fahaizasika sy amin'ny fahatakaratsika sy amin'ny fahalalasika. Ary tena tsisy haza mihisy hoe mbola misy ray sika ange ho ambony loasika agny, fa ny fieritreretasika dia sika ny tany sy ny lanitra sy rehetra ho aminy dia sika no nahary an'izao tontolo izao ty, fa fanamena sika ty dia ataosika izay sitraka ny fosika. Tadidio fa haringan'Andriamanitra indray mandeha izao tontolo izao ty dia mirodana, dia izay no antony hoe mandehana fa mbola sy tary ianao. Izay mandondona dia hofana, izay mitady dia homena, izay mangataka dia hita, mangataha fa mbola sy tary ianao, mangataha famelan-keloka, fibebahana mba hamonjena ny fiainanao amin'ny fiainana mandrakizay sy hamonjena ny taranaka faramandimbinao. Dia aza variana amin'ny filan'izao tontolo izao ty, aza variana ny sara androany, fa mandalo ny izao tontolo izao ty, mandalo ny fiainasika ty, mandalo ny ty vola ambany masosika sy amin'ny tagnasika ty, mandalo ny harena rehetra izay hitasika hoe fahafinaretana ho asika. Mety mahatsiaro ho miadana anao fa manan-karena, mahatsiaro ho miadana anao fa manan-janaka, mahatsiaro miadana fa manan'izao zavatra rehetra zao, fa nefa kosa tsy hahavonjy asika amin'ny fiainan'izao tontolo izao ty zany, na dia manana inona sika fa Andriamanitra rery ihany no afaka mamonjy asika. Kapitaina amintsika ny hafatra, anokatra ny masom-panahsika, anokatra ny fahalalasika, hampafantatra bebe koa ny sitrapon'Andriamanitra, miverena amin'Andriamanitra, fa tsisy afaka hamonjy asika raha tsy izy rery ihany. Ka midira manompo azy, manaova fifonana, mibebaha, midira fanoloran-tegna, midira ny fandiovana amin'ny ranobe, amin'ny batisa, satria izay no hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Dia ny olo vita fanoloran-tegna, vita batisa, vita famelan-keloka, izay no manantegna fa hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Fa raha mbola tsy miditra amin'izany ianao dia tadidio fa tsy ho tafiditra ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianao, na dia hanompon'ny Kristy kanefa ianao tsy miditra amin'ny fanoloran-tegna, tsy miditra amin'ny batisa, satria ilay batisa dia igny no hahavoavelan'ny heloka asika. Nanina moa Jesosy Kristy no natao batisa, na mpanao batisa ny Jaona. Jesosy Kristy ange tsy nanoty, fa hitarita ny saisika zanak'olombelona hoe ataovy. Na i Jaona raha tsy nahasaha nanao batisa azy, satria hoe tsy mendrika hitondra ny kapany Jesosy Kristy izy, tsy mendrika hitondra ny kapany amin'ny maha hoe ambonin'izay ny Jaona i Jesosy Kristy amin'ny ara-panahy. Amboniny izy, na dia tao zanak'Abrahavavy reo dia amboniny Jesosy Kristy no i Jaona. Nefa ny rahany Jesosy Kristy Jaona hanao batisa azy mba hatateraka ny sitrapony ray izay nolazaina ampitondrana ny Isaia mpaminany ozy izy, dia tsy maintsy atao zany mba hisintomany ny sain'ny zanak'olombelo. Dia natao batisa Jesosy Kristy mba hitarita ny saisika olombelona hoe tsy maintsy atao, satria izay nataony ihany no ataosika, satria izay no iraka na raha azy taty ambony tany hanavitra n'izao tontolo izao. Ary mbola nanao asa fanompoana izy tamin'izao tontolo izao ty, mbola nahavita ny mission teto izy no niakatra agny amin'ny ray, mbola nanao asa fanompoana. Dia nitarita ny saisika zany ho tsy maintsy atao izao batisa zao mba hamonjena ny zanak'olombelo. Izay no antony nampanaovany batisa any Jaona azy, fa tsy ny hoe nanoty izy. Izy tsy nanoty ampy zanakany fa natao batisa izy mba hidirasika amin'izany batisa zany, satria zany no azahoana ny famelan-keloka. Dia ilay batisa miditsy agny amin'ny batisa ny ranobe dia voavela ny heloka asika, zany hoe rehefa ho tasika nataosika nanomboka ny andro ny velomasika ka hatra amin'ny aresanao an Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao, nanoloranao tegna, nanaovanao batisa, dia maty igny, tsy mikontsony igny rehefa tonga ny fisarana. Fa izay fahotana ataonao koa aorian'ny batisa, apres-ny batisa, izay no isarananao agny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka izay no antony agnadiovantsika, satria tsy afaka hanao ny asan'Andriamanitra sika raha tsy voadio.
raha tsy miala amin'ny fahalotoana, tsy afaka hanaotra fanompoana raha tsy voavela heloka ny olona anankiray, zay vao afaka magniraka asika ny tompo. Ka natao zany rehetra zany mba hitarita ny fosika olombelona, mba hiverena asika amin'Andriamanitra fa malahelo asika ny tompo, ka mila ny fosika rehetra hiverina aminy ty zao tontolo zao ty, mba hifona hibebaka eo anatrehany, hiala amin'ny ratsy fanaony, andeha amin'ny fahitsina, hanaja azy, hatahotra azy, ary hanampinoana azy, ary hatoky azy, ary mba hanana fanantenana ny amin'ny farany. Zay le zavatra takin'Andriamanitra amintsika atony ny rahany andreto mpaminany reto. Dia andeha mbola faherisika ato amin'ny Kolosianina toko 1 (10:10) zany teny zany. Ny anaran'i Jesosy Kristy no mbola nihozantsika ny teny, mba handehananareo mendrika ny tompo, hanaovanareo sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana saran'Andriamanitra. Zay le hafatra zay. Satria rehefa voadio anao, miala tamin'ny fahalotoana, dia afaka hagniraka anao amin'izay ny tompo hanao ny asa fanompoana. Agnatin'izany koa nefa dia mila mandeha mendrika ny olona voafidin'Andriamanitra hanao ny asa fanompoana zany. Tadidio fa tsy zasy ianao no nifidy asika hoe hanao ny asa fanompoana ty, na ho voatendry hanao ny asa, na hoe ny olona hanao tondro mendrika asika hoe ranona tokony hatao pastera, ranona tokony hatao apôstôly, ranona tokony hatao evangelista, ranona tokony hatao mpiandry na mpaminany. Tsy zasy ianao no nifidy, fa Andriamanitra no nanendry an'izay isa tokony olo zay. Zany hoe zarazarana samihana ny anjara-pahasoava. Agnatin'izany koa nefa dia fitaratra izaso ianao rehefa voafidin'Andriamanitra hatao iraka. Fitaratra eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny manodidina, eo anivon'ny ankohonana, eo anivon'ny mpiarabelona, eo anivon'ny mpiaramiangona. Fitaratra koa izaso ianao amin'ny maha hoe iraka ny asa fanompoana zay omen'Andriamanitra asika zay. Dia mananatra asika koa ty Paoly, aty amin'ny apôstôly koa no mananatra asika. Paoly koa no mananatra an'ireto Kolosianina reto, mba handehananareo mendrika any tompo, hanaovanareo sitrapony amin'ny zavatra rehetra, mba havokatra tsara ozy izy, havokatra ny asa tsara sady hitombo ny fahalalana an'Andriamanitra. Mila miova ny olona manao ny asan'Andriamanitra, mila mandeha amin'ny fahitsina, amin'ny fanetretena, amin'ny fankatoavana, amin'ny fitiavana, indrindra fa mihaino tsara koa ny feon'ny fanahy masina, mandeha mendrika satria fitaratra ho an'ny manodidina, ho fianara ho an'ny hafa. Dia dikan'izay mila mahalala bebe koa ny sitrapon'Andriamanitra, zany hoe mila mahatakatra zava-panahy, mila mivoa ny masom-panahy, mila tsy mivarimbarina, tsy matoritory, fa miraiky tapisaka bebe koa amin'Andriamanitra, satria sika tsy havita ny asan'Andriamanitra koa raha tsy manana firaisa bebe koa aminy. Aza mandeha araka ny fahalalasika na ny fahaizantsika hoe efa zatra ty, efa fanaoko foana ny mitory, efa fanaoko foana ny manao alimbavaka, efa fanaoko foana ny manao intercession maraina, efa fanaoko foana ny mitarika agnam-piangona. Aza mandeha amin'ny fahatokiana zany, fa manaiky ho taritin'ny fanahy masina, satria le fanahy foana no mitarika asika amin'ny asa fanompoana. Agnatin'izany koa nefa dia nivoany no hisarana asika amin'ny tiara-panahy ty, nivoany no hisarana asika ato amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka mila mamafy voatsara, mila mandeha mendrika, satria rehefa mamafy voatsara anao dia izinja voatsara, ka rehefa mamafy voarasy dia izinja tadio. Dia nanarina ny Paoly koa, nampitondraina ny Paoly koa zany hafatra zany, mba hatafatoetra ny olo amin'ny finoana sy mba hahafantaran'olo ny sitrapon'Andriamanitra, ary mba hatateraka niraka zay kasain'ny tompo hatao amin'olo tsirairay avy. Mila mandeha amin'ny asa tsara, mandeha mendrika, mandeha amin'ny fahitsina, mandeha amin'ny fankatoavana, ary ataovy amin'ny vokatsy ny fanahy no anaovan'le asa, ary vokatsy ny fonao koa naovantsika ny asa. Zany hoe mitady an'Andriamanitra amin'ny fosika rehetra, amin'ny saintsika rehetra, amin'ny herisika rehetra, fa tsisy fitaka, tsisy lolopo, tsisy fanavakava, tsisy fankahalana, ary tsisy fiasaram-belatsia, tsisy lainga, tsisy fitaka. Zay le zavatra tian'Andriamanitra, satria ny olona manao ny asany dia tiany hahisy, tiany hijoro, tiany hanetry-tena, satria hitaogna olo. Ka raha asika no mbola agnatin'ny faharatsiana, agnatin'ny fahalotoana, dia tadidio fa tsy hataogna olo mihitsy. Na hitaogna olo ary dia tsisy olo resy lahatra, satria sika no fitaratra voalohany. Ka vao mijery ny lesoka asika ny olo dia tsy resy lahatra izy na hitaogna azy sika. Dia anarina amin'izany koa ny olom-boafidy, niraka mba handeha mendrika, handeha amin'ny fahitsina, ka rehefa mba mandeha mitory dia misy zavatra voarain'olo agny,
misy zavatra maharesy lahatra olo agnaminao agny, na agnao mananatra, na agnao mampianatra, na agnao mitory, na misy ny teny zarainao, dia na agnao manao tonombavaka, dia misy zavatra voarain'olo amin'ny zavatra fafinao, satria vokatra ny fanaovanao asa tsara, mampitombo hositra, mampitombo anjara-pahasoava, mampitombo ny hery eo agnatsika ao, izay vokatra ny fanetretena, fankatoavana, fandehana amin'ny fahitsina amin'ny fahamarinana izany. Ka tian'Andriamanitra hiova koa ny olona izay manao ny asany, satria ho fitaratra modely agnanivon'ny fiarahamonina sy ny manodidina, ka tiany hitombo mba hanavokatra tsara, satria izay tsara ao agnatsika koa no afafisika amin'ny olo izay hotorisika. Ka raha ao agnatsika ary tsisy voasara, ina no afafisika amin'ny olona manodidina asika? Ahoana ny ataonasika, ny akonasika, ny fianakaviasika, ny manodidina asika, ny mpiarapelitsika, satria ny ao agnatsika voarasy. Rasy no ao agnatsika ao, tsy afaka ataona olo mihisy na handeha hitory, satria sika sy miova, dia mila miova. Ary ny olona mitaona fanahin'olo, ny olona mitarika na agnao agnatina fiangonana, agnatina vondrona, na agnatina fikambanana, na agnatina groupe, dia mila tena hoe mahay mandray olona, mahay miara-monina amin'olona, magnome lanja ny raha lahy sy ny raha vavy sy ny raha nadahy eo anatrehan'ny fiarahamonina sy ny manodidina. Zany no tian'Andriamanitra hanao ny asany, ary zany no olo anagnan'Andriamanitra fahatokina, dia ny olona magnome lanja ny namany, fa tsy hoe agnao no agnambony tegna hoe zany voafidy hitarika, zany voafidy olohan'ny fiangonana, zany voafidy hanao an'ity asa fanompoana ty, dia zay tiako atao, zany ambony fa reto ambaniko daholo reto, satria asy ny olona rehetra ny voafidy amin'izany asa fanompoana zany. Tandrema fa tsy sitrakan'Andriamanitra zany. Fa mety ianao ambany fahefany ondronao, mety ianao ambany fahefany rahalahinao, ny manodidinao, fa magnome lanja ny namanao, ary zany no agnisan'ny mampitombo ny zanak'Andriamanitra sy ny mpanompon'Andriamanitra. Mampitombo hositra, mampitombo ny anjara-pahasoava, dia ny olona mahalala metry eo anatrehan'ny fiarahamonina sy ny manodidina, ary zany no hataonao fanahin'olo hoe ty raha vavy ty na ty raha nadahy ty nge ka tena olona agnatin'ny sitrapon'Andriamanitra, tena hoe manetry tena manam-pitiavana, tena manam-pandeferana. Zany vokatra tokony ho hita amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Na agnao pastera, na agnao apôstôly, na agnao evangelista, na agnao mpiandry, na agnao diakona, na agnao katekista, na agnao mopera, na inona ny anjara asa fanompoanao, na agnao leader, na agnao mpitarika ao agnatin'ny fikambanana, na agnao mananjara asa fanompoana, dia tokony ho fitaratra eo anivon'ny fiarahamonina sy ny manodidina asika, zany hoe manoka tegna, magnamaso tegna, mba hatakatra bebe koa ny ara-panahy, ny zava-panahy, ary mba hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, ary aleo foana ny fanahy ny hitarika asika, fa tsy mandeha araka ny fahalalasika sy ny fahaizantsika, fa aleo ny fanahy foana ny mitarika, tsy hoentina mihebohebo, tsy hoentina mirehareha ny sitrapon'Andriamanitra, fa zany koa dia agnisan'ny sitrakan'Andriamanitra. Fa ny olona miaraka amin'Andriamanitra zany dia olona manetry tena, ny olona ny mahalala hoe igny angeka pasteur, igny angeka leader, igny angeka mpaminany, igny angeka apôstôly, igny angeka mopera, ny olona ny mahalala anao, fa sy asika no mihebohebo hoe zaho zao, ny olona mizahozaho dia tsy sitrakan'Andriamanitra, fa ny olona manetry tena, mietry ambany fahefan'ny tompo, dia zay manetry tena no sandratra, ary zay manandra tena no ahetry. Ka izany zavatra takian'Andriamanitra amintsika avokoa, le hiverina aminy mba halala bebe koa ny sitrapony, satria raha tsy hiverina aminy sika, raha tsy raiky tapisaka aminy sika, dia tsy halala ny tena hoe ina moa ny zavatra ny rahan'ny tompo asika, ina moa ny zavatra tiany ampitainy amintsika, sy ny iraka ampanaoviny asika, raha tsy manafiraisa bebe koa amin'Andriamanitra sika. Dia ilainy hiverina aminy fo sika, ilainy hiverina amin'ny fitiavana tamin'ny voalohany, agnavao ny ara-panahy, agnavao ny fitondran-tegna, agnavao ny fomba fisaina, ny fomba fijery, mba hatakatra bebe kokoa amin'ny sitrapon'Andriamanitra ty. Ka zany zavatra ilain'Andriamanitra amintsika, na ampitondrana ny mpaminany, na ampitondrana ny apôstôly, hampitaina amintsika ny hafatra. Andeha mbola tohizantsika izany teny zany ato amin'ny Apokalipsy 3 dia 7 ka hatramin'ny 12. Mbola mivako ty izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy: izay rehetra tiako no anariko sy fahaizako, koa dia mahazo toy ianao ka mibebaha indro efa mitsangana eo am-baravaranao aho, ka mandondona raha misy mihaino feoko, ka mamoha ny varavarana, dia miditra ao aho, ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Amen. Indro efa mandondona aho ozy izy, indro ozy ny tompo, izay rehetra tiako no anariko. Tadidio fa
sika dia mandalo ho sika kristianina dia maro ny zavatra izay mandalo ambany masosika na anao kristiana na sy kristiana dia mandalo zavatra maro ny zanak'olombelona. Aleo tonga dia vehery ho sika zanak'olombelona satria sika dia tian'Andriamanitra hiova, tian'Andriamanitra hiverinamitra satria fiverenana no lohahevitra sika ampitanan'izao hafatra zao. Tian'Andriamanitra hiova ny zanak'olombelona manerana n'izao tontolo zao ty. Tia ny hiverina amin'Andriamanitra dia ampandalovy regny zavatra madinidinika regny sika. Aleo hoentina amin'ny aranofo aloha voalohany. Ampandalovy ny loza sika, atao ny safisiana, tsisy ny vola, tsisy ny rano, tsisy ny jiro, tsisy aby zao rehetra zao. Dia aiza ny olona no menomenina amin'ny fitondram-panjakana. Indraindray ten'Andriamanitra mihitsy ny manao ny zavatra rehetra fa sy ny fitondram-panjakana no sy mahatonga ny anjara izay nampitondrana azy. Fa Andriamanitra mihitsy ny te hagnova ny zanak'olombelona. Dia atao ka na eo ary ny fitondram-panjakana tsy mahita vahaolana, tsy mahita solution satria tian'Andriamanitra hibebaka ny olona rehetra amin'izao tontolo izao ty. Dia mpandalovy loza amin'izao tontolo izao ty dia mandalo loza manontolo. Tsisy firenena ray afaka hoe firenena ray arivo mbola matanjaka, mbola mijoro, mbola tsisy loza, mbola tsisy zavatra mandalo ambany masony fa misy daholo ty firenena 507 ty. Ina ny zavatra tian'Andriamanitra hiova. Tia ny hiverina aminy fon'olona rehetra, hifona, hibebaka, hiala amin'ny ratsy fanaony, handeha amin'ny fahisiana, handeha amin'ny fahamarinana, hanompo an'Andriamanitra, tsy hanompo an'Andriamanitra afa-tsony. Efa navelany libra t'izao tontolo izao ty nameny fahafapo. Tonga ny andro Iesoan'i Jehovah ny tsirairay zao, Iesoan'ny Tompo, mba miverena amiko amin'izay ianareo. Fambefanan'olo tegna teo anatrehanareo t'izao tontolo izao ty nagnavorana anareo. Nefa anareo tsisy mahalala. Ankehitriny mandondona ny varavara ny isam-pirenena mihitsy ny Tompo. Mandondona ny varavara fa ny olo tsisy mamoa. Alefa daholo zao loza rehetra zao, atao daholo zao kapoka rehetra zao mba hampiova ny zanak'olombelona, mba hiala amin'ny faharasiana, mba ho tonga saina hoe andeha sika hifona amin'Andriamanitra hiverina hanompo azy fa izy enieny mbola hivelomasika amin'izao tontolo izao ty. Mbola amin'ny alalany enieny mbola hafahasika miaina, mbola hafahasika manao ny asasika, fa ny olona tsisy miraharaha. Fa mandeha amin'ny fahalalany, amin'ny fahatokiany, mitoky amin'ny volany, mitoky amin'ny anagnany, miakohoka amin'Andriamanikafa, dia io le mahatonga ny kapoka. Dia miteny asika mananatra asika eto ny teny, izay rehetra tiako no anariko sy faisako. Koa dia mahazo toy ianao ka mibebaha. Izay rehetra tiako zany mbola tian'Andriamanitra t'izao tontolo izao ty. Mahatoa mbola sy haringana. Fa raha Andriamanitra nge no tezitra, tadio fa mbola fitiava regny zavatra mandalo ambany masosika regny. Fa rehefa Andriamanitra no tezitra tonga dia ringana mamono, tonga dia mamono jereo nge nanaovany zanak'Israely. Zanak'Israely nge ka taranaka voafidy. Zanaka ny teny fikasana taranaka Abrahama, Isaka sy Jakoba izay nanafanekena tamin'i Jehovah, zanak'olona agnatin'ny fahamarinana. Fa Andriamanitra tsy mijahatavan'olo, Andriamanitra tsy magnavakavaka, tsy mijery hoe ty nge zanak'olona masina, ty nge zanak'olona mahitsy dia aleo ty tonga dia akariko agny amin'ny fanjakana lanitra agny, fa sy maintsy sarana amin'ny asany avy ny olona rehetra. Sy maintsy sarana amin'ny asany avy ny olona rehetra, tsisy fagnavakava, ao tsisy resaka politika, tsisy fizahatavan'olona, tsisy resaka kolokolo ny ato amin'ny Tompo, fa tena hoe zay marina no isarana ny araka ny fahamarinany aby ny olona tsirairay. Dia zay rehetra tiako izy no anariko sy faizako. Anarina mihitsy t'izao tontolo izao ty, faizany mihitsy t'izao tontolo izao ty mba hibebaka. Ary antsoina mihitsy hibebaka. Mbola ny rahan'ny mpanompo ny ampitany hafatra, ampitany teny, toriana ny fibebahana, toriana ny famonjena, fa ny olona sisy mihaino, sisy makatò. Fa ny mpanompon'Andriamanitra zay mandeha any koa no iraisiraina atao teny rasy, regny koa regny olo sy mananasa regny, la ny akely andro, la ny andro, sisy zavatra atao. Hitady vola tenao andrao, tady dio fa iraka regny olo mandondona ny varavaranao regny, irahan'ny Tompo. Andondona isam-baravarany olo, apitany hafatra, apitany teny, hitory ny fibebahana, hitory ny famonjena mba hamonjenanao sy ny akonanao, hidiranao andrany fanjakany lanitra zany. Ka maheno an'izany teny zany ianao androany. Zao pitaina aminao eto zao. Mety zao teny hafatra pitaina eto aminao zao mba hahatonga sainanao ka mba hatakatra zava-panahy ianao ka tena hoe hibebaka, hifona, hiala amin'ny ratsy fanaonao mba hamonjenanao sy ny akonanao. Fefa mandondona ny varavaranao ny Tompo. Nefa anao tsy mamoha azy. Mihodina ianao dia tsy miraharaha azy. Satria maniraka ny mpanompony izy, mandondona ny varavaranao, mba tonga aty aminao re zahay mba hampitany hafatra an'Andriamanitra. Zay mbola raikitra, zay mbola tsy afaka mihaino fa mbola misy asa ataonay. Nefa efa maniraka ny mpanompony izy.
efa maniraka ny mpanompo ny sambaravara tadidio fa tsy hoe tsy misy asa tao angendregny mpanompon'Andriamanitra regny raha hitory ny filazantsara fa fitiavana anao hamonjena anao mba sy havery anao agny amin'ny afo agny dia manary mandeha ny mpanompon'Andriamanitra satria izy iraka lozan'izay mahalala ny tsy milaza lozan'izay lazaina ny tsy miny dia afaka didy le mpanompon'Andriamanitra rehefa nandeha nitory nandondona ny varavaranao nefa agnao tsy nandray azy agnao tsy nihaino azy agnao nihodina na nampandroso azy ara tsy nataonao fa ny asanao no masoanao ary ny asanao no nataonao naverinao fotsiny le mpanompon'Andriamanitra sy ny hainy ny hafatra zay ho ampitaina aminao agnao raha izao mpitiava regny mpanompon'Andriamanitra iraka ny tompo zay mandondona ny varavaranao na egny an-dalambe na egny amin'ny manodidina na egny amin'ny fiarahamonina na egny amin'ny sena ny mpanompon'Andriamanitra nge tsy mba megnatra nitory satria izy iraka ny azy naiza ny angonany roana telo amin'ny anarako dia ovoanareo aho ny tompo ka rehefa irana ny mpanompon'Andriamanitra itory hapita ny hafatra aminao dia raha izao mpitiava izy henoy izy lazainy fa sao dia mba hamonjenanao ihany sao dia mba tsy ho tokony ho very tamina amin'ny afo agny ianao nefa agnao tsy mba nihaino zavatra nampitain'olo aminao rehefa tonga amin'izay nefa ny andro farany mety zay agnao vao atsapa hoe efa tonga taminahy ny mpanompon'Andriamanitra igny efa mba nitory an'ity teny ity ka izao tonga ny andro farany sisy bebahanao tsony mandehana dia ny mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka itsony izao ny andro fagnararaota ny andro hanaovasoa hararaoto ny andro azo hanaovasoa fa miaratsy zao fiainan'izao tadidio fa agnatin'ny faharatsiana sika zao agnatiny tena koa mivadipotaka mihitsy zao tontolo zao ty ataon'Andriamanitra mivadipotaka mihitsy mba hahatonga saina ny zanak'olombelo agnatin'izay koa nefa agnao dia mila mahatakatra zava-panahy mila mahalala mila miova mba hamonjenanao sy ny taranaka faramadibinao andro fiovana zao andro fiazakazahana zao aza variana ny sakafo hoany androany hoe ina ny ason'ny fiainanay menakaby androany ina ny sakafo hoaninay androany fa mba kasaho alohan'ny fanjakana sy ny fahamarinana dia hanampy anao ny zavatra rehetra miverena amin'Andriamanitra fa mbola tiasika ny tompo mbola mila ny fosika rehetra zay Jesosy Kristy hifona hibebaka eo anatrehana tadidio fa ny Andriamanitra zay toposika ry havana dia Andriamanitra mpamindra fo Andriamanitra mpamela heloka Andriamanitra tsy mpanavakavaka ka rehefa agnao mahalala mifona dia mandray asika ny tompo izy sy hanao atsika mihitsy ho agnao anie olona nangalatra taloha agnao anie olona namon'olo taloha agnao anie olona mpisotro toaka taloha agnao anie olona mpizangazanga taloha tsy manao andrano mihitsy ny Andriamanitra sika fa rehefa agnao mahalala mifona mibebaka ka mahasapa azy hoe rainao izy dia mandray ianao amin'ny fomadio izy ary faly afaliana lehibe agnan-dagnitsy agny miaraka amin'ny anjely sy ny rehetrarehetra amin'izany hoe olona anankiray mibebaka mahasapa ny fahatsoany zany ka tian'Andriamanitra hiovantsika tian'Andriamanitra hiala amin'ny faharatsiana sika tian'Andriamanitra hiverina amintsika rehetra mba hanaza azy hanompo azy ary hiraiky tapisaka aminy mba hafantatra hoe izy nahary ny tanitra sy ny lanitra zay rehetra ho aminy azy zao tontolo zao azy ny zava-boahary azy sika tian'Andriamanitra mba ho fantasika zay ilanja ny maharainy asika maharay sika azy zay tian'Andriamanitra ho fantasika zay mba halala an'izany sika tsirairay avy agnao zay mandray ny hafatra mety misy mpanompon'Andriamanitra koa mitory agny aminao agny nefa agnao tsy miraharaha nefa agnao tsy mihaino nefa agnao vao mahita ny mpanompon'Andriamanitra dia efa mihodina dia efa tsy miraharaha tadidio fa iraka igny ary eo agnatiny ao ny fanahin'Andriamanitra zay hapita ny hafatra aminao mba hahatonga sainanao ka ankehitriny dia amenanao zay hafatra zay hapitanan'izay hafatra zay agny aminao dia anao ho anao anie ny teny zay rehetra nafafiteto ka raisinao mpitiavana dia mba hitondra soa ny akonanao sy ny faramadibinao ary hamonjenanao ka hahatonga anao ho famonjena mba hidiranao andrany fanjakan'ny lanitra zany ary raha mba misy koa ny olona mapita ny hafatra agny aminao dia henoy sy akatoavo zay rehetra lazain'olo satria tsy mety tsy zay lazaiko eterery ihany no mampiovanao fa mety misy mpanompon'Andriamanitra koa iraka mandalo agny aminao agny mety mba mampiovanao mety mba hatakaranao zavatra fanahy dia akatoavo zay iraka tonga ao ambany masonao ahafantaranao ny sitrapon'Andriamanitra dia zay ara no hafatra nampitaina tolosika zay rehetra tsy voafeky teo anie dia Andriamanitra fanahy masina no apita bebe koa amintsika tsirairay avy hanokatra ny masom-panahitsika hatakatra zava-panahy ary hafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra ka mba ho anisany olom-boafidy
ho agnisan'ny olo voavela heloka agnosy ny akonanao ny taranaka faramadibinao ka hiverina hanompo an'Andriamanitra amin'izay iraka nampanaoviny tompo anao zay. Mandeha asika hipetraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Tena hoe ny fanahy koa ny no hametraka ny teny am-posika tsirairay avy ary hanokatra ny masom-panahitsika ahafantarantsika bebe koa ny sitrapon'Andriamanitra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary mitondrantsika ny vavaketo misaotra ny tomposika. Ray masonao dia mbola misaotranao izay tamin'ny fotoana izay nomenao anay teto, misaotranao tamin'ny hafatra nampitaina ny fizarana, misaotranao amin'ny zavatra rehetra ka rehetra rehetra tsy voafehiko teto Tompo. Dia ianao no hametraka ny teny eo am-pony tsirairay avy hanome takatra zava-panahy, sokafo ny fomba-panahy tsirairay avy mba ho tany lonaka hamafy voatsara ary havokatra ka mba hakasika olo izay teny nampitaina zay ka mba ho maro ny hibebaka hifony ao anatrehanao ka mba hiverina hanompo anao avokoa ny tsirairay. Ianao Tompo no hanome fahazava-tsaina, ianao no hagnotary-dalana ary ianao koa no hikasika ny tsirairay avy ka izay hafatra nampitaina zay Tompo. Dia amin'ny alalan'ny tari-dalan'ny fanahy masonao ny hitondra ny teny, hitondra ny hafatra ao am-pony tsirairay avy. Ka petraka am-pelantagnanao zao tonim-bavaka zao ka vangio ny fony izay mandre ny teny ka tena hiova tanteraka izy hiala amin'ny faharatsiana, hiala amin'ny fahalotoana ka hifona hibebaka eo anatrehanao ka hiverina hanompo anao ary mba hitaonao fanahin'olo koa izay rehetra nandre ny hafatra nandre ny teny dia mba ho anisany hataonao fitaovana koa izy hitaona ny tsirairay avy. Sisy tianao very izay naty andray asa Tompo fa tianao tonga amin'ny fibebahana ka hiditra amin'ny fanjakanao hahazo an'izany famonjena zany ary hahazo ny fiainana mandrakizay ao ka mba sisy hiala maina izay rehetra nafafy teto. Dia apetraka amin'ny anaranao zany tonim-bavaka zany ka raiso ny toeranao Tompo ho agnatiny tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovana semetrahana zany vavaka zany, misaotranao sahady amin'ny fotoana sy ny valim-bavaka izay omenao anay, sy niavina amin'ny anaranao zany vavaka zany. Haleloia, amen, amen. Zay ary no hafatra nampitaina amintsika makasitraka antsika rehetra ny ray fony ray saina nanaraka sy tapaka ny fandaharana. Dia mbola hamafisina amintsika ihany moa ny fototra izay izoroana ato anatin'ity fiomanana any an-danitra ity satria mahatoa zaraina ny hafatra dia mahasoa agnisan'ny mahita tombony, mahita fafiny ato izay tsirairay avy ka mba nahavonjy anay le groupe, nahavonjy anay zao fivavahana zao dia mba tiana io voavonjy koa gnao izay mandre ny hafatra eto dia raha mba liana ny fiaraha aminay, fiaraha miasa, fiaraha miango ato anatin'ity groupe ny fiomanana any an-danitra ity dia manasa anao hiditra ato anatin'ity groupe ny fiomanana any an-danitra ity fa maro be ny asa fanompoana dia ataonay ato ny intercession isan'ny maraina manomboka amin'ny 4 any Madagasikara fa samy mitovy moa ny lera isaky ny firenena. Amin'ny 4 maraina isagna any Madagasikara zany lera intercession isan'ny maraina dia mizanona amin'izay hitaritany fanahy masina na amin'ny 12 na amin'ny 1 arakaraka izay fitaritany fanahy masina ny anjara fanompoana tsirairay avy. Ato koa ny fianarana baiboly isaky ny hariva amin'ny 4 sasany any Madagasikara koa dia mijanona amin'ny 7 hariva any Madagasikara koa ny fianarana baiboly. Dia manentana antsika mba hianatra, mba halala ny sitrapon'Andriamanitra ary ato koa ny alim-bavaka isaky ny hariva manomboka amin'ny 7 any Madagasikara dia mijanona koa amin'ny 12 any Madagasikara zay ny isan'andro. Dia ao ny alim-bavaka spesiala isaky ny azoma manomboka amin'ny 7 na 10 any Madagasikara koa dia amin'ny 2 maraina natokana spesiala ho an'ny Tompo io. Ao koa ny fampianarana da-pastera Kristia isan'ny maraina ny azoma, ny asabosy fampianarana pastoral, mbola misy koa ny asabosy izay fampianarana hoetiny 4 menadahy, ao ny question réponse dia mbola manana zany fanompoana zany ato anatin'ny fikambanana ity. Ao koa ny intercession vocal amin'ny groupe alphabétique ny WhatsApp zany hoe atao par vocal koa zany ny intercession par groupe manomboka ny groupe alphabétique io manomboka groupe A jusqu'à groupe fiadanana. Dia maro zany ny anjara asa fanompoana, zany no fitaizana ara-panahy, zany le famolavolana, zany le fampakarana ary zany no ahitantsika ny famonjena satria raha tsy voatahiry ny ara-panahitsika fa hoe andeha hagnam-piangona fotsiny sika dia hivavaka dia tadio fa maro be ny fakapanahy amin'ny zanak'Andriamanitra dia tsy voafehy le ara-panahinao fa mba misy ny groupe hitahirizany ara-panahinao amolavolananao atakaranao zava-panahy mba hitahirizanao ny ara-panahinao dia tsara ho anao raha magnetahetanao kaliana dia midira amin'ny raha vavy lidera izay tompona andraikitra ato anatin'ny fikambanana
raha linany amin'izany ianao fa vonona ny handray anao zahay rehetra, vonona ny hanampy anao koa na amin'ny fitondram-bavaka, na amin'ny fampianarana, na amin'ny fagnanarana, na zay rehetra mety azo agnampiananao amin'ny olana izay mandalo ambany masonao. Dia mino fa voaraisika ny hafatra dia ny voninahitra ny ho an'i Jesosy Kristy irery ihany ny fiadanana ny ho amintsika tsirairay avy. Dia mino fa tsy ho veromaina izay hafatra nampitaina teto izay fa mba misy ho raisinao, mba misy saisainanao ka mba hifona hibebaka eo anatrehan'ny tomponao ka hiverina hanompo azy, hiala amin'ny faharatsiana, hiala amin'ny fahalotoana, tsy hanompo an'Andriamanitra hafa koa fa mba hatsapa ny fahalehibiazan'ny tompo sy ny fitiavan'ny tompo antsika tsirairay avy. Amen. Zay ary dia samy tahin'ny tompo daholo sika rehetra andehana amin'izao herintsika izao. Halleluia. Amen.